Bonjour, mbola tsara, buongiorno a tutti. Akory avy nanareo fa za tsara mbola tsara. Magataka aminjanahary samy salama tsara koa re jiaby agny. Helahela koa tsika tsy mikoragna hely. Ikoragna andray androany satria afaka fotoagna folo tonga ny 26 juin 2020. Zegny hoe 60 ans de la libération malagasy zegny, de l'indépendance. Tena manana zany indépendance zany isika malagasy efa 60 ans sahady. Nefa ny 60 ans lasa tsy dia misy zavatra hoe manakory zegny tena hoe misongadiny zegny nataontsika hoe mba ho hitany zao tontolo zao. Ny misongadiny nataontsika zegny dia ato amile fanimbagna ny tontolo iainana malagasy. Igny ny tegna betsaka nataontsika tagnatin'ny enimpolo taogno zay. Zao zany atsika malagasy lasa farany amin'ny resaka hoe fanagna. Atsika zany lasa farany mahantra mihitsy mahantra. Tsy hoe sahirana fotsiny fa mahantra mihitsy. Dia zay zavatra zay mila amboarintsika malagasy. Atsika tompony ihany magnamboatra zegny fa tsy possible olo hafa andeha magnamboatra tanindrazana atsika. Mila atsika tompony no mihetsiky magnamboatra tanindrazana atsika. Magnano azafady mba falosolosigny hely masoandro dia lagna almety. Dia atsika tompony zany magnamboatra tanindrazana atsika fa atsika tsy ambignolona aminazy io. Ino raha tokony ataontsika zao? Atsika moa zegny Republikan'i Madagasikara. Dia mba mangataka amin'ireo fanjakana, amin'ireo manana afaka mi-créer lalàna. Mba i-créer hoe ino moa ty? Mba ho lasa République écologique Madagasikara. Satria atsika manimba loatra ary mamengatra zay zavatra zay satria aregna zay farany anagnantsika roantsika. Zegny hoe mandoro tegna atsika, mamono tegna malagasy. Ary tsy vitan'le hoe manapatapaka anazy ihany fotsiny mamono tegna fa atsika zay tsy mandeha miteny an'zareo le mandeha manapatapaka. Satria le olona manapatapaka tsy fantany inona ny marina, tsy fantany inona ny antsoina hoe tontolo iainana. Izy tsy mahalala an'iny, ignorance ho anazy iny. Dia anjaran'le mahafantatra mandeha miteny an'le tsy mahafantatra. Dia tsara koa zany aminareo fanjakana mangataka, tena mangataka araka zay vitanareo zany mba ataovo mba hampiditra any am-pianarana depuis alazilo azafady, asilo maternelle zany amin'ny teny frantsay, any amin'ny ankaninja zany tiako tenenina. Avy any zany efa ampidirina ny fomba fampianarana ny ankizy hoe inona ny antsoina hoe tontolo iainana, inona ny antsoina hoe zany écologie zany. Tenenina ny ankizy mba hitondra an'iny zany zareo hatrany hatrany jusqu'à amin'ny hoe izy lehibe. Ampintsika ny ankizy, paratsika ray aman-dreny, tsika olobe, tsika mpampianatra, anareo fanjakana tsy mandeha miteny an'izany amin'ny ankizy, aiza ny lalàna an'izany. Tsy possible. Tsy ho fantany zany na ovinany ovina dia voatery izy manimba. Tsy hoe voatery fa tsy fantany. Zavatra tsy fantany afaka mamono. Dia zay zany tiako tenenina hoe mba ho lasa République écologique i Madagasikaratsika io. Satria atsika neny farany manan-karena raha ny tena marina raha ny zao tontolo zao ary manam-panasika malagasy manan-tsaina. Marina mafy amin'Andriamanitra fa tena manan-tsaina be mihitsy ny malagasy ary tena intelligent be mihitsy ny malagasy. Fa ny matériel tsy ananantsika malagasy zay mampanahirina atsika. Dia hoe tokony miezaka zany atsika mivola be zay ananantsika au lieu de andeha vidianana bonbon na caramel aux izy italiana, alao ampidirina any am-pianarana le izy, ampidirina amin'ny ministère ny enseignement hoe mba isaka ny école rehetrarehetra pour toute Madagasikara zany mba mianatra ny ankizy any am-pianarana hoe inona moa zany écologie zany. Ary mba entina zareo manao pratika an'izany écologie zany, ampijerena anazy hoe aiza daholo ny fananany zay hoe manodidina ny toerana misy anazy satria isaka ny cité malagasy misy ressource ao anatin'iny tanàna kely na dia hoe zay farany kely aza misy ressource anatin'iny tanàna iny. Dia mba entina ny ankizy hoe mamoaka anazy hoe na dia juste hoe ty sahona. Zavatra zay farany kely zany ohatrany tsisy dikany zany sahona zany. Nefa très important io. Très important, mba entina any ny ankizy ty sahona, ty antsatsaka, ty inona moa ty kandrondro, caméléon, kandrondro, ty serpentsika, ty lemiriantsika, mba zavazavaina anazy ary mba ho hitany vongamasony le izy. Dia tenenina anazy hoe ty arovana be dia be
fa ity no mitondra vola ho antsika malagasy ary mitondra rena ho antsika malagasy no mitondra fofokaina ho antsika malagasy. Zay zany tenenina amin'ankizy mba miangavy anareo manam-pahefana mba mitombo zany zavatra zany eny am-pianarana fa zalaninareo amin'ny bonbon vola manan-karena zay omenanareo malagasy. Anareo teneniko satria za ty ivelany mako za tsy odako fa raha zany odako dia tena isika malagasy asika eto an-tanàna eto fa za ivelany dia lasa nareo teneniko. Dia zay dia inona moa zany 60 ans zany zava-dehibe zany tokony hoe fety be ny ataontsika zao 26 juin zao nefa atsika malahelo kely satria atoko ny covid-19 dia lasa ny pays efa tsisy vola intsony, ny vahoaka mitraitre hoe te hinana sakafo tsisy sakafo hanina intsony, ny resorce efa lany daholo 10% fotsiny sisa ndia vonoantsika koa le 10%. Mandoro zareo maly ny mangrove, ny afako maly moko zany efa tsy tenenina intsony amin'ny bois de rose efa vita daholo ny ankamaroany dia dorona ny mangrove dia androany haiko ny dorona koa ny mena be. Zao sika lasa hoe efa presque 3% de plus, 300 pardon moi, 300% de plus zany hoe ny fahasimbany tontolo iainana malagasy. Mampalahelo zany, tena mampalahelo be mihitsy. Vomafy sika malagasy raha io ny vitaintsika anatin'ny 5 taona. Jereo fa 10% zany ange, kely ane zany zavatra tena kely balitika zany, kely be mihitsy. Efa ohatrany hoe tsy hoisy le tany tsona dia hanorenana an'izany hoe hamerenana azy ohatrany taloha. Hamerina fa tsy possible intsony fa zay kely ananana mba karakaraina mba ho lasa lavitra zany sika. Satria raha io le 10% fotsiny ananantsika amin'izao fotoana sy mbahintsika koa. Maty sika rehetrarehetra même pas 10 ans vita ny Madagasikara, vita ny gasy. Même pas 10 ans, teneniko anareo zao, même pas 10 ans vita n'antsika malagasy. Zay zany tiako tenenina koa dia samy miaro ny tenany samy miaro ny Madagasikara aroka koa le mifanifana ratsy à gauche et droite. Iny koa tsy mahatonga lavitra koa iny. Tsy zavatra ekôlôzika zany oka ny sainantsika mba ho lasa ekôlôzika koa, fomba fisainana ekôlôzika daholo. Zay zany nangatahina. Dia manao bonne fête aminareo rehetrarehetra ny tena koa. Mirary fety sambatra dia amin'ny manaraka indray. Bye bye. Ciao.